Anteriny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity matonaly ny sabotsy fa 7 volana febroary taona 2024 ity tonga soa eto amin'ny fotoagna ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry MBS asaiko ampanajagna anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Totosa soamantsara tamin'ny fomba makotrokotroka androany folakandro teo ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao 2024 teo amin'ny zanakidada ny team K25 izany. Teo koa moa ny nanaovana ny fisaorana azy ireo tamin'ny fampandaniana any dada tamin'ny fotoana io no nanentana ny solombavam-bahoaka ny Antsimondrano sy ireo mpiandraikitra mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 17 ny volana May lasa teo. Norofitiavana Malala-Tsaroana Mathieu Princy. Nisaotra sy nankasitraka ireo mponina manohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ao ny fokontany Ambalalana Itos sy ireo fokontany hafa nifidy ny team K25 androany. Etsy andaniny nanentana ny olom-pirenena eny an-toerana mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tondrosaina ny 17 May izao izy ireo. Notsondrena manokana ny tokony savana sy anovana ny anarana any anaty lisy mpifidianana mialony ny 15 febroary. Entanina aloha ny be sy ny maro hijery ny anarana satria herinandro sisa eo anaty lisy mpifidianana satsy ny faharoa dia izao aoka tsokivy ny valo mpifidianana fa ny manetsabe mbola hovavy ny fitenenana ary tsy maintsy mijoro isika zanakidada mba ampifandanja ny fahefana eo amin'ny fitantanana an'ity firenena ity fa tsy andeha lala tokana ny fitondrana an'ity firenena ity. Anisy ny fidinanay fotony hatramin'izay raha ny fanazavana ny firesahana mivantana tamin'ireo mpikambana ny K25. Ny programme androany moa zany dia izao hoe fisaorana ny olona tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo satria tsy nitsanga menatra izay tety tamin'ny fampandaniana ny fifidianana ny président Ravalomanana teo na dia ireny aza ny vokatra dia faharoa manarak'izay dia fifampiarabana tratry ny taona. Tsy misy andrasoandraso intsony fa tonga dia asa avy hatrany no anisan'ny tarigetra napetraky ny K25. Fa mbola olana goavana ary saika miparitaka mampitaraina ny ankamaroan'ny mponina jiaby eto Madagasikara indrindra ireo vahoaka madinika ny fisian'ireny olana eo amin'ny resaka fananantany ireny. Efa maro tokoa mantsy izay vaovao izay notanterina teto amin'itsika izay makasika izay fanesorana ny mponina amin'ny tany na ny ady tany izay. Atao anatin'ity fanadidika manaraka izay andesina aminao ity dia andesinay any amin'ny tanàna raiky antsoina hoe Faritsarana ao anatin'ny commune Sahanivotry no misy an'izay any anatin'ny district ny Antsirabe faharoa. Velotaraina tokoa ny mponina any antoerana amin'izao satria ny mponina iray manontolo mihitsy no andeha indray esorina amin'ny tany. Jessica Miray no mitatitra ny fanadadiana eo amin'ny sariny Erzora Jaonarvon. Eto no tanànan'ny Faritsara 12 kilometatra miala ny Sahanivotry, commune ny Sahanivotry ihany koa ary district ny Antsirabe faharoa. Tany manan-karena ity tanàna ity satria ahitana hazo vaventina ny antsoina hoe bois-carré. Misy volamena ihany koa ato Faritsara ka fanampivelomana ho an'ny mponina ity ankoatra ny fambolena ny fitrandrahana. Mamokatra be ihany koa ny tany ity noho izy lonaka be ary izay ihany koa no nahatonga ilay anarana hoe Faritsara. Ny mampalahelo anefa dia ho tototry ny rano avokoa ity tanàna ity Atsoatsy satria misy orinasa iray anangana laka artifisialy leto mba anaovana barrage hydraulique. Eto amin'ity tanàna ity mihitsy no asiany ilay farihy. Fokontany maro anefa ny mamaritra ny tanàna ny Faritsara ary olona mahery ny arivo no monina ato. Tena mijoro mihitsy ilay vahoaka ao amin'ny hoe hiaro ny zoany ary hita mihitsy zany fa hoe tena miady le olona zany amin'izao fotoana izao fa tsy hoe mahatambany vohitra azy dia hoe andeha amin'izay zavatra hoe fanambakambakana zay fa tena hitako hoe miady hatramin'ny farany mihitsy le vahoaka zany. Ho tombontsy iraisana tokoa ary ve izany no ananganana laka artifisialy eto amin'ity tanàna ity. Manana zo miaro azy tokoa mantsy ny mponina toy ny hoe zo amin'ny mahatompony tany satria tanindrazany no sady nohajariany. Ny ZES ihany koa anefa na ny zone économique spéciale dia lalàna iray miaro ny orinasa anangana ny fototra afitrasa raha toka iraisana ny tombotsoa.
azo ny orinasa atao toy izany koa nefa ity tanàna ny faritsara ity na miaro tombontsoa manokana ho azy aza. Ny mampametra-panontaniana mantsy dia ny hoe inona ny tombony ho an'ilay orinasa anangana ilay barrage hydraulique sa ve asa soa fotsiny ihany? Sa ihany koa misy ifandraisany amin'ny arenan-kibon'ny tany ato amin'ity tanàna ity ka ny barrage no anafenana izany? Efa andalana amin'izao ity tetika asa ny orinasa ity. Ny tiana ampitaina fotsiny dia ny hoe tokony ampitaina amin'ny vahoaka malagasy ny mahakasika ity tetika asa ity fa tsy konokononina ho an'ny vahoaka ho faritsara fotsiny ihany. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa tsy mbola misy aloha hatreto ny fifanarahana teo amin'ny orinasa sy ny mponina ny antoerana. Hatreto kosa nefa ny fifanarahana toy itony dia saika misy fanambakana avokoa. Fa na izany aza milaza ny andohonitra ho an'ny vahoaka ao faritsara ity orinasa ity raha hoesorina tokoa eo amin'ny tany ny retim-poniny ireto. Mbola ho arahintsika lavalava ao anatin'ny fandaharana zosy andraikitra eto amin'ny MBS hatrany moa ny alahady izao ny mahakasika ity fangalana tanin'olona any faritsara ity. Fa trangam-piarahamonina ny any arivariva teo dia nisy lehilahy iray tokony ho 70 taona teo eo no namontena nitsoraka tetsy amin'ny tetezany ampasika saingy tsy maty moa ity lehilahy ity fa nilambozony kosa ndro tapaka tamin'ny izany. Fantatra fa ny olana eo amin'ny sehatry ny tokantrano sy eo amin'ny asany no anisany nanosika azy ho tonga amin'izao famonoantena izao. Nory fitiavana Malalatsarona Mathieu Prince. Ray mpianakaviana iray tokony ho 17 taona eo no tratry ny famoizam-polo alina ka nitsoraka tetsy amin'ny tetezana ampasika Androany ariva tamin'ny efatrora. Tsy maty araka ny noeritreretina nefa ity rangahy ity fa ny tao amin'ny taolan-damosy no tapaka ary izao nitarika tamin'ny tsy fitsanganany izao. Problème tonga dia matravona be. Araka ny fitantarany olana eo amin'ny asany sy ny ara-tokantranony no antony izao zava-mitranga izao. Marina fa monina eny Taosy ihany ity raim-pianakaviana ity araka ny nambarany. Manoloana ireo olana ireo ny famonoan-tena ihany no hita ny fahaolana farany. Marina fa tsy mamakory io lehilahy io. Tatoato izay ny fanesy ny trangana famonoan-tena teto Andrenivohitra. Ivadika lafiny fitaterana itsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity olana efa matetika mitranga ary mampitaraigny ny mpanjifa sy ny mpampiasa ny ireny fiara fitateram-bahoaka ireny ny eo amin'ny fiadivana izany bus izany. Eo ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna ataony ireny mpitatitra amin'ny kooperativa vitsivitsy eto Andrenivohitra ireny. Anisany voalohany malaza amin'izany ohatra ny fitaterana mampitohy any Ivato sy Antananarivo iny. Tahaka izao ny fanadihadiana sy ny fitaterana ny zava-nitranga tamin'ny izany. Sariny Manora Andriamalala. Fitaterana anisany mampikaikaika ny mpandeha raha ny zotra mampitohy any Ivato Antananarivo iny. Vao 3 volana lasa izay no nanapa-kevitra nampiakatra ny sarandalana ny fiara-pitatitra olona any Ivato. 500 ariary ny tapa-dalana amin'izao raha 400 ariary izany teo aloha ary 100 ariary kosa ny sarandalana feno. Mitaraina ny mpanjifa satria tsy mahatakatra izany ny fahefa mividy kanefa tsy maintsy hatrehana ny zava-misy. Etsy andaniny ny tena mampitaintaina sy mampitaraina ny vahoaka mpanjifa ny amin'ny fitaterana Ivato Antananarivo ihany koa dia tsy mahafa-po ny tolotra omen'ny maro amin'ireo mpitatitra nefa ny sarandalana akarina ihany. Ny fahitana le eo amin'ilay bus Ivato ohatra eo atalata maty izao dia atsangan'ireo daholo ny olona rehetra dia indraindray tsy mipetraka tsara fotsiny hoe to dia misisisika eny amin'ilay sisiny eny dia tsy mipetraka ianao fa lasa le ao amin'ilay strap eo izany mijoro efa bobaka be ny olona eo. Tapa-dalana tokony le are zany ohatra hoe eto jusqu'ery amin'ny ariary dia mba kotiana fa tsy hoe 500 foana na dia eto jusqu'à kely ardoisany zareo hoe 500 ihany nefa le izy tokony mba hoe mihena kely raha tapa-dalana zay. Ny mpitatitra zany amin'izao aloha amin'ny lafiny iray misy tena manao fitaterana bordel aloha sasany. Ohatra no frais miakatra nefa ny kalitaon'ny zavatra men'ny aide-chauffeur sy chauffeur misy tsy mahafa-po aminay. Hitanao eo amin'ny fomba fifandraisana zao aloha amin'ny lafiny iray dia eo amin'ny fidinana an-dalana. Zay zany. Vitsy tena vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny fiara tena manaraka ny voarakitra ao anatin'ny bokin'andraikitra izay ny fanarahan'ny mpitatitra sy ny kooperativa tamin'ny komuna Ivato.
Isan'ny fahazaran-dratsin'ireo mpitatitra izao ka efa nampitaraina ny mpandeha ombianimbeny ny fiodinana an-dalana sy ny fanariana mpandeha alohan'ny atongavana any amin'ny tokony hijanonany. Fietsika izay amafisin'ireo lehiben'ny kooperativa fa mahavoasa azy, saingy toa mbola misy ihany ny trangana fiodinana an-dalana, toy ny zava-nisy teny amin'ny 67 hektara Vatobe ny harivan'ny Sabotsy 7 ny volana Febroary teo. Fa betsaka amin'ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny zatra manenjika sy mamonjy an'ireny toerana izay mpivarotra hani-masaka tonga dia vonina ireny. Maro amintsika moa no mamonjy lera sy tsy afaka mody noho ny fitadiavana maro samihafa ka izay no antony mampisy an'ireny. Miroborobo fatratra izy ireny, saingy ho resahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity zao dia ny mahakasika ny fivarotana sakafo, vary ndraiky kabaka masaka eny amin'ny toerana antsoina hoe Zaimaika eny Analakely eny. Misy fianakaviana maro no mivelona amin'izany fivarotana vary sy kabaka masaka izany. Anisan'izany izy ireto ato anatin'ny fanadihadiana manaraka ireto. Sariny Manora Andriamalala. Anarapetaka zary fahazaran'ny sofina ny nahare azy ary dia raikitra ho anaratoerana iray eto Antananarivo renivohitra. Pavion lehibe iray ao Analakely ahitana fivarotana hani-masaka amina hotely gasy maromaro ny Zaimaika. Vao mitazana ety ivelany dia mahita sakafo, kabaka maro isan-karazany mirantina anaty fitaratra, isontonana ny mason'ny mpandalo. Isan'ireo mivarotra eny amin'ny pavion io i Mikael sy ny rainy. Ho an'i Mikael manokana, efa ela izy no nanampin'ny reniny nivarotra teo amin'ny toeran'io. Mbola sady mianatra izy amin'izao, fa rehefa tsy mianatra dia anjara no mitazona ny tsena eny amin'ny Zaimaika. Amin'ny 10 ora maraina dia efa manomboka ny tontolo androny. Ny ritma rehefa mivarotra manomboka amin'ny 5 eo amin'ny fo maraina dia miomana dia amin'ny 5 sasany eo tonga aty an-tsena dia manomboka amin'izay no mahandro sakafo, mampirehatra ny afo rehetrarehetra eto dia manomboka amin'ny 7 amin'ny 8 eo mamela tsetana amin'izay avy manadio ny rehetrarehetra dia amin'ny 9 vao manomboka amin'ny varotra. 10 mianadahy izy ireo no velomin'ny iray aman-dreniny amin'ity fivarotra vary sy kabaka masaka eny amin'ny hotely Zaimaika ity. Na dia tsapa fa mihasarotra aza ny zava-misy iainana ankehitriny raha oharina tamin'ny taloha dia mbola afaka milaza kosa i Mikael fa mahavelona tsara ny asa eto. Mahavelona ny 10 mianadahy velona soma tsara. Amin'ny taloha izy tena mandeha satria mampandeha azy. Tsisy mpivarotra ohatra amin'izao lasa feno mpivarotra eny amin'ny arabe eny, fa amin'izao lasa feno mpivarotra dia tsy dia mandeha izy izany izao. Raha tsy hoe andro fety any dia izay no nanaovana azy entana kelikely iny dia masure izy lany. Tsy ny teratany malagasy ihany no voasarika misakafo ety amin'ny Zaimaika hoy ny rainy Mikael, fa na ny teratany vahiny toy ny Sinoa sy ny Frantsay aza dia tonga manafika ny sakafo gasy ety ihany koa isaka mantsana sy hariva. Tsy azo atao ambanin-javatra ny lafin'ny fahadiovana eo amin'ny fikarakarana ny sakafo satria iankina ny fahasalaman'ny mpihinana izany. Amin'ny 30 taona zao mivarotako teto amin'ny Zaimaika, 20-70 mivarona nanomboka mivarotra teto hatramin'izao. Tsy misy olana mihitsy hatramin'izay ary tsy misy iny ary mbola tsy naheno aminareo ka hoe isy olona ny sakafo tao amin'ny Zaimaika ka hoe narary ny hôpitaly na narary ohatr'izao hoe vao amin'ny tratra mipozina ara-tsakafo tsy mbola nisy agnam'izay hatramin'izay 2-30 taona mivarotako izay. Olana sedrain'ny mpivarotra mpanao hotely gasy ao amin'ny Zaimaika eny Analakely ho hiatrany ny solotenan'ireo mpivarotra dia ny fahamaroan'ny mpivarotra mpifaninana amin'izy ireo eny amoron-dalana manodidina eny ka tsy tonga any anatiny intsony ny mpanjifa vokatra izany. Fa maro ireo université tsy miankina amin'ny fanjakana izay miorina etsy eroa eto Madagasikara. Betsaka amin'izy ireny no tsy manara-dalàna, tsy manaraka ny fenitra izay tokony anaovany any izany. Ho an'ity université tsy miankina raiky ity dia efa misy ny fijoroany ara-dalàna ary manana ny taratasy ara-dalàna sy ara-panjakana ahafahana mijoro amin'izany izy. Ankoatra ny resaka fampianarana izay iatrehany moa dia misahana ihany koa ny resaka sosialy ity université tsy miankina araiky ity. Nory fitiavana Malala-Tsaroana Mathieu Princy. Feno isaky ny elakelan-trano ireo université tsy miankina tsy manara-dalàna izay anisany mamotika ny ho avin'ny tanora amin'izao fotoana.
gabraraka ny fandrinana azy ireny izay zara miamahazo vahana indrindra ito andrenivohitra raha ny voalaza fa raha ho an'ity oniversite tsy miankina iray ity manokana nefa dia ara-dalàna avokoa ny taratasy amin'ny mahasekoly tsy miankina azy ireo na dia nisy aza ny olana tsy maintsy nosedraina tao anatin'izay 70 taona nijeroany sekoly izay. Nandalo ny problema politika e sosiala teto amin'ny firenena ny estima satria teto foana dia nisy fiantraikany tamin'izay fa amin'izao fotoan'izao indray dia efa matanjaka be ny estima ary hatramin'izay tsy tafala tao anatin'ny 5 voalohany amin'ny établissement supérieur privé ny estima. Nandritra ny famoahana n'ireo mpianatra andeha amin'ny 70 nivoaka tamin'ity oniversite ity anio tetsy amin'ny Seseivato dia nisongadina ny lafiny sosialy izay nampiavaka azy ireo amin'ny oniversite tsy miankina hafa. Dia izay ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy no azonay natolotra tamin'ity andro niany ity ankasitrainanao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako samby tsara tomboko lahy sy tomboko vavy.